mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifalira riavana no iarabanantsika tratra ity alakamisy faha-efatra ambin'ny folo ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny Matio toko faha-efatra. Matio toko faha-efatra andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Matio toko faha-efatra andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nandeha eran'ny Galilea ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary niely eran'ny siriny lazany ka dia nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra izay azony aretina maro samihafa sy ny fangiry firiana dia ny demoniaka sy izay marary ny andro be ary marary ny paralesisa. Ka nahasitrana ireny Jesosy dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilea sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy any tany andafin'ny Jordanina. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Revako isan'ny fanontaniana mbola mipetraka ary apetrakatsika manaraka ankehitriny ny hoe mbola mitohy ve ny fahagagana nataon'i Jesosy amin'ny fanasitranana? Moa ve mbola manasitrana amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra tahaka izay hita amin'ny Matio toko faha-efatra ity? Ny valiny dia mbola manasitrana Andriamanitra ary mbola manao fahagagana Andriamanitra. Raha toa ka tsy manasitrana Andriamanitra dia niova zany izy. Tsika dia resy lahatra fa Andriamanitra na i Jesosy dia tsy niova omaly sy anio ary mandrakizay. Ary satria Andriamanitra tsy niova dia mbola afaka manasitrana ihany zany izy ary mbola manasitra ihany izy. Mamaly ny fanontaniantsika manao hoe moa ve zany ny aretina rehetra azon'Andriamanitra sitranina? Ny valiny eny. Satria mazava ny tenin'ny Matio eto raha mitantara nahasitrana ny aretina rehetra. Tamin'ny fotoan'androny Jesosy dia nahasitrana ny aretina rehetra. Nanaisotra ny fangiry firiana. Ary nanadio ny boka, nanaretina, nanasitrana ny aretina maro samihafa. Noho izany dia izao tsy miova Andriamanitra hoy isika teo dia mbola mitohy ny fanasitranan'Andriamanitra ny aretina rehetra. Fa izay fanontaniana mipetraka dia ny hoe ahoana ary ny fomba fanasitranan'Andriamanitra avy amin'ny fotoana ankehitriny? Ahoana ny endrika isehoany zany fanasitranan'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana ankehitriny? Ary inona koa ny dikany ny antony ny anasitranan'Andriamanitra? Raha toa ka mamaky itony Matio toko faha-efatra itony isika riavako. Misy boky kely zay manifinify ihany tsy lava. Fohy mihitsy 7 pejy eo nosoratan'ny Pierre Beumier izy io. Cette raison pour laquelle Jésus guérissait les malades. Efa boky efa folo taona lasa tany mandro nosoratana asa tamin'ny taona 1024. Angamba izy indra tsy diso tsotsotra ny ao anatiny fa mamperitreritra ihany. Misy boky kely koa nosoratan'ny Andrew Murray izay matevitevina kely kokoa noho izay tsy lafo angamba izy io 10 € eo mividiny Jésus guérit les malades. Mitovitovy ihany fomba fijerin'izy ireo saingy ny anankiray somary mamakivaky kokoa hatrany amin'ny testamenta taloha, manao tompo maso kely ndraiky hatrany amin'ny testamenta taloha. Raha mamaky io boky io ianao sy mamaky ireo mpivaofy ny filazantsara sinoptika na miampy filazantsara Jaona dia mahatakatra hoe nahoana dia izao tsy niova Andriamanitra fa mahasitrana ary afaka manasitrana. Dia raha toa ka isika ka mijery ndray maka nisy tovavy na vehivavy anankiray antsoina hoe Héloïse Dupuis tany amin'ny taona 724 tany fa mbola mitohy ny adefitra hatramin'izao taona 13 zao. Héloïse dia narary zany témoin de Jéhovah izy. Dia narary izy dia ny vahaolana hitany dokotera tamin'ny fotoan'andro dia ny hoe
mila ampidirana raha izy. Saingy ny témoin de Jéhovah na volombelon'i Jehovah de tsy malaiky fampidirana raha na ahoana na ahoana. Ary dia maty izy moa zany satria nandala ifampidirana raha mazava ho azy raha amin'ny lafiny scientifique zany. Ndre zay ny antony nahafaty azy. Niteraka olana be mihitsy lay mandrakitiny andrany niteraka ady hevitra satria ny hoe nanana safidy mazava izy satria zon'ny olona mandà ny fanafody, zon'ny olona mandaza mety ho fitsaboana atao aminy na zon'ny olona misafidy ny fitsaboana atao aminy dia ny droit civil de manazava an'izay. Dia saingy tsy nanaiky zany izy dia miteraka fahafatesana. Ary ankehitriny dia manomboka miady hevitra ny olona ny hoe ahoana moa zany tsy tokony ho jerena ve satria fantatra fa efa ao anatin'ny siansa zany sy ny sisa rehetra. Amin'ity andinjotra masiny ity de mamperitreritra atsika ny atao hoe fivavahana aloha Jesoa. Mamperitreritra atsika ny atao hoe fivavahana aloha Jesoa, foto-kevin-dehibe. Ny fivavahana de izao, ny fivavahana amin'Andriamanitra, ny fivavahana kristianina de izao fivavahana manome toerana ny fahasalaman'ny olona, manao zava-dehibe ny fahasalaman'ny olona. Ary tsy de azo lazaina hoe fivavahana raha toa ka fivavahana tsy miraharaha ny fahasalaman'ny mpanaraka azy. Mamperitreritra zany hoe fivavahana tsy miraharaha na manao atsirambina na manao sorona aza ny fahasalamana reo mpanaraka azy. Ny fivavahana raha tena fivavahana marina izy dia fivavahana fitiavana de manao zava-dehibe ny fahasalamana zay rehetra manaraka zany fivavahana zany. Na de ny fivavahana silamo zay ataontsika hoe fivavahana somary manana fienjanana amin'ny lafin-javatra maro aza de manazava na de fivavahana silamo na de mbola mitemana hoe na inona amafin'ny fady sy ny ohatra hoe ny ramadany, na inona amafiny zany de zao azo antona azo foanana avokoa zany rehetra any rehefa tandodomin'ny aina, tandodomin-doza ny aina. Tsy ny fomba zany na de ny ramadany aza, tsy ny fomba tsy ny ramadany ny zava-dehibe eo anatrehany hoe tandodomin-doza ny aina. Ny aina aloha vao ny fomba, ny aina aloha vao ny fomba. Mainka moa fa ny fivavahana kristianina, fivavahana kristianina dia mbola mahatakatra lavitra mihoatra noho zany aza hoe ny aina aloha, zava-dehibe amin'Andriamanitra ny aina, tsy ny fomba akory, tsy la endrika ivelany akory satria reny fitaovana izay mety ifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra zany azo ilazana azy amin'ny lafiny anankiray ihany ary zany, fa ny aina aloha. Ary izay no mahatonga an' Jesoa eto, zay no mahatonga an' Jesoa hoe ny aina aloha, zava-dehibe ny aina, ny fahavelomana. Io angeny nampifandona ny olona tamin'i Jesoa hoe hitantsika eo amin'ny filazantsara alefisaraintsaina hoe nona ny mpianatra dia amin'ny andro sabata nandeha naka salohim-bary. Salohim-barin'olona fa tsy salohim-bary ny mpianatra. Salohim-bary eny an-tanimbary, salohim-bary zay lalovany eo de nalain'ny mpianatra fanaony izy de niaron'ny mpianatra Jesoa. Tsy niteny mpianatra fa nahoana nareo mangaratra salohim-bary, fa nahoana nareo no makasa ary amin'io mbola amin'ny andro sabata. Ahoana moa ny olona tsy azony jiosy efa ino ny ataon'reto olona ireto? Sabata ve ny andro de mbola maka salohim-bary ary amin'io salohim-barin'olona. Ny zava-dehibe tsy nampianatra atsy akory Jesoa raha niaro an'ireto mpianatra reto fa nazava manao hoe zava-dehibe ny aina, zava-dehibe ny fahavelomana, zava-dehibe ny vatana salama. Ary aloha ny voalohany zay tsy maintsy hijerentsika ny hoe ny antony fanasitrana nataon'i Jesoa ange ao amin'ny filazantsara masina araka ny Matio de izao fanasitrana, fanaovana ho zava-dehibe ny fahasalamantsika. Raha manasitrana antsika Andriamanitra de izao tena zava-dehibe voalohany indrindra amin'Andriamanitra ity vatantsika ity. Ahoana moa no ahafahantsika manompo an'Andriamanitra? Ahoana no ahafahantsika manompo ny namana? Ahoana no ahafahantsika manompo ny tanindrazana? Ahoana no ahafahantsika mijoro vavolombelona raha ao anatin'ny vatana tsy salama isika? Noho zany de izao raha mamaky ny baiboly ny kristianina de tokony hatakatra fa tsy ny marary akory ny mahafinaritra an'Andriamanitra fa ny olona salama ny tian'Andriamanitra.
ny olona tsy planin'andriamanitra ny fangiry firin'ny olona ho jesy am'jaona toko fahafolo avy aho ananany fiainana sady ananany be deaibe ny planin'andriamanitra ny fiainanao aoka tsy hidy mihitsy ny saina ka hitretra hoe andriamanitra za zo aretiko sao de tena sitrapon'andriamanitra eny misy moa ny aretina mazava ho azy sitrapon'andriamanitra sy didika amy lafiny hoe avelan'andriamanitra andalo amano foatsika mety mpitrangy zany fa tsy zany foana akory ny fiainana tsy hoe ny sitrapon'andriamanitra de marary daholo ny olona rehetra tsy zany fa ny sitrapon'andriamanitra de salama daholo ny olona rehetra hitatsika amin'io matitoko faefatra io voany amy fiandohan'ny filazantsara Jesoa dia milaza fa ny zava-dehibe am' Jesoa de ny olona salama ary io ny avako malala isan'zay nanamarika ny fiangonana kristianina kristianina zay mahatonga ny hoe zava-dehibe amin'ny fiangonana ny fanaovana hôpitaly am'izao andro ankehitriny zao dispensaire toeram-pitsaboana maro isan-karazany ary tokony hianana zany ny fiangonana raha tsy manana zany ny fiangonana dia mieritreritra manao hoe manao zava-dehibe ny fahasalaman'ny olona ry ve zany ny fiangonana sa tsy hoe manorina sekoly ihany ka mahatonga ny olona hana fahazavan-tsaina hamantatra ny tsara sy hanao ny tsara fa manao zava-dehibe koa ny hoe olona salama ka tokony ataon'ny fiangonana olona ara-pahamehana mihitsy ny fitsaboana ny marary efatra ny vanim-potoana ny ataontsika hoe moyen âge tany amin'ny taonjato fahadimy dia Masindamarka de ninon'ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro eny moyen âge moatsika de ninon'ny fiangonana fa ny fivavahana tamin'ny Masindamarka de manasitrana ny tazo ny aretina i Saint-Maclou izay anankiray tamin'ireo olo-masina fito tany tamin'ny Bretagne ho an'izay olonan'ny Bretagne de mahafantatra tsara ny Saint-Maclou na natao hoe Saint-Malo moa tena afantarana azy dia manasitrana amin'ny ataontsika hoe karazana aretina ny infection ro aretina maro isan-karazany zay mametaretik'oditra na tahaka zany na aretin'ina na aretin'ina misy koa atao hoe Saint Gildas dia any amy taonjato fafito rozy fafito Gildas dia manasitrana ny amin'ny armota na ny aretin'ando ny aretin'ny adalana sy ny sisa Saint Georges nanasitrana tamin'ny herpes fiacre manasitrana tamin'ny fiacre taonjato fafito manasitrana tamin'ny hémorroïde sy ny sisa rehetra zany hoe efa fiainan'ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro mihitsy ny hoe ny vavaka de zao ny olona Andriamanitra dia manana mieritreritra ny fahasalaman'ny olona ny fivavahana kristianina de mieritreritra ny fahasalaman'ny olona satria zava-dehibe amin'Andriamanitra ny olona salama zava-dehibe amin'ny fanimpona ny olona salama zava-dehibe amin'Andriamanitra ny vatana salama dia ohatsika manao hoe ahoana ary ny endrika isehony lay fahagagana nataon'Andriamanitra na ny fanasitrana nataon'Andriamanitra voalohany de zao anankiray am'zany ny hoe ny fanafody ny fivoatra ny fitsaboana ankehitriny misy ny olona mandaha fitsaboana araka ny zahantsika to tahaka zay nataon'ny vavolombelon'i Jehova tamin'ny Héloïse Dupuis hoe tsy ilaina nge ny fanafody tsy ilaina nge ny mihinana fanafody tsy ilaina nge ny mitsabo tena tsy manafoana mihitsy ny fahagagana ataon'Andriamanitra ny fihinanana fanafody tokony fanafody rehetra zay nitsabonana nritra ny vanim-potoana sarotra teto ambonin'ny tany toko zava-maniry nataon'Andriamanitra ny kininina zay nampiasaina nanasitrana tazo ange tany amboloha ka zava-boary naka anazy io molecule na kininina io de nalaina tamin'ny zava-maniry kininina de zava-maniry ny aspirine dia molecule nalaina tamin'ny zava-maniry ny digitaline de nalaina tamin'ny zava-maniry ary ndraindray ary moa mbola misy nopio mbola misy koa rehefa fanafody isan-karazany zay fahalalana fangiry firiny reny dia mbola nalaina tamin'ny zava-maniry nalaina tamin'ny zava-maniry de avy eo namboarina mba ho ampy ho an'ny olona rehetra ary tamin'ny fotoan'andro ary dia tena tokotanin'ny curé teny tena tokotanin'ny mpiangonana teny tena namboleny reny fanafody reny zany hoe tsy zava-baovao zany hoe mihinana fanafody saingy marina loatra fa ny fanafody de hoe zavatra simika am'izay lafindray fa izy reny nge tany ambolohany de nalaina tamin'ny zava-maniry nataon'Andriamanitra no zany de tsy mifanohitra mihitsy amin'ny fanahy ny filazany tsara ny fihinanan'ny olona fanafody raha tsy hoe tsy mahazaka raha tsy hoe alerzika zay ndray zavatra hafa fa ny foto-kevitra ny atsika moa ny baiboly
principe anankiray manome foto-kevitra izy de zao tsy mahafanohitra amin'ny baiboly mihitsy ny fanafody omen'Andriamanitra, fanafody omen'ny olona, fanafody omena mba hitsaboana raha avy amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy ampifanoherin'ny olona ny hoe ny siansa sy ny finoanana ny siansa sy ny fivavahana zay marivo salosana ihany mampisaraka an'izany tsorina fa Andriamanitra tsy miova. Fa Andriamanitra nome manome fahalalana ny olona. Andriamanitra ny loharahan'ny fahazavan-tsaina. Andriamanitra ny mampisokatra ny sain'ny olona noho zany de zao ny fanafody de tahaky ny fivoaran'ny fiainana isan'andro ihany ka raisina ho fahagagana mihitsy ny fampiasany fanasitranana amin'ny fanafody tsy tena raisina ho fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ny fanasitranana dia avy amin'Andriamanitra noho zany ny fanafody ampiasaina de zao fitaovana ihany iny, fitaovana ny men'Andriamanitra iny dia isany ataontsika hoe fahagagana mihitsy, tsy ny fanasitranana ihany fa ny fahitana reny fanafody manasitrany reny de tena fahagagana. Raha toa ka mijery ny ataontsika hoe tantaran'ny medisina isika, ny tantaran'ny fitsaboana na mijery ny tantaran'ny fanafody isan-karazany na nahitana ny antibiotika range mahagagy. Rehefa tena mieritreritra ianao de toy ny misy tanana amin'ny tantana mihitsy ireny mpikaroka ireny mahatonga mahita ireny fanafody ireny. Dradraiky misy zavatra tsy apoizina mihitsy ao anatin'ny fikarohana ka ahitana ireny fanafody ireny. Azay tokony tondratsika mbavaka ny mpikaroka mba hanana ny fahazavan-tsaina amin'ny ankapobeny moa resahantsika teo satria ndradray misy laboratoire koa manao zavatra tsy mety ohatra hoe manao fikarohana mba azahoana vola fotsiny, zay ndray zavatra hafa. Fa lay ty resahantsika tao manao hoe tena misy fahagagana mihitsy amin'ny fanoloran'Andriamanitra ireny fanafody ireny. Raha toa ka mijery ny tantaran'ny choléra tsika, mijery ny tantaran'ny peste noire isika, ny peste noire ohatra tamin'ny fotoana andro zay nivavahana tamin'ny Makolona tamin'ny Saint-Macolona, Saint-Malo. Matetika ahafantarany olona ny Saint-Maclo moa tapis fa la Saint-Maclo olo-maso de resahantsika eo dia lay ataontsika hoe fanafody reny aretina be dehibe tany vanim-potoana peste tany Angleterre sy ny sisa dia tena tanan'Andriamanitra mihitsy no azo lazaina hoe tantana ny mpikaroka na ahitana reny fanafody zay tsy tonga kisendrasendry reny. Foto-kevin-dehibe zany zay manao hoe mbola manasitrana ve Andriamanitra ny valiny eny amin'ny fomba olana sy tanan'Andriamanitra atsika de zao amin'ny fomba nisy Andriamanitra aloha voalohany, fa ny faharoa de zao amin'ny fanafody zay omen'Andriamanitra. Anjarantsika no mandanjalanja ny reny, tsy ho tenenitsika mihitsy ny hoe avy amin'ny devoly ny fanafody tena diso tanteraka mihitsy zany, tena teolojia manimby zany. Aiza ny devoly fanafody? Ny satry ny devoly de ny aparary, satry ny devoly de nahapotika ny fiainan'ny olona, satry ny devoly de ho arary daholo ny olona rehetra. Fa Andriamanitra ny satrin'Andriamanitra, programan'Andriamanitra ny ananan'ny olona fiaina sady ananany be dehibe. Noho zany tsy amme fanafody mihitsy ny devoly. Mosavy ny ain'ny devoly, na famosaviana no ain'ny devoly, fanapotehana fiainan'olona, fanapotehana fahasalamana, zany no mamaika ny devoly, fanapotehana ny tempolin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rogony, toka, zany no mamay ny devoly. Fa ny fanasitranana kosa avy amin'Andriamanitra. Noho zany de tsy tokony hiawatra mihitsy ny kristianina hitsabo tena, tsy fivavahana kristianina, raha aza atao hoe tsy tena fivavahana, zany hoe fivavahana tsy miraharaha fahasalaman'ny mpanaraka azy, fa hoe zara azy ianao marary fa ny fomba aloha ny zava-dehibe efa nahizitsika teo. Fa melon'ny farany dia ohatsika manao hoe amin'ity madio ity dia ny sitran'Andriamanitra ny marary sitranin'i Jesosy ny marary ary karazana aretina maro samihafa, na aretin'ny vatana io, na aretin'ny saina io, na areti-panahy io de hitantsika avokoa ao anatin'izany fanasitranana nataon'i Jesosy zany. Ary be dehibe ny mbola endrika isehon'ny fanasitranana nataon'Andriamanitra fa mila mahay misokatra isika. Fa hotsika manao hoe nahoana koa nefa de zao zava-dehibe koa ny finoatsika. Itsika raha ohatra ka mihinana fanafody de zao resy lahatra isika fa avy amin'Andriamanitra zany. Noho zany de zao zava-dehibe koa ny finoatsika io am-pihinanana ny fanafody hoe Jesoa.
za mihinana ty paracetamol ity na mihinana ity fanafody ty de zao raisiko itoy sakafo raisiko to amin'ny avy aminao ty fa mino a fa ianao no manasitrana voalohany indrindra ianao no manasitrana fitaovana ihany ny siansa arahako zany satria fahazavan-tsaina fa izao ny tena fanasitranana de ianao tahaka ny nanasitrananao leo marary be de be tao matitoko faefatra azy retsika tsara reo karazan'olona nysitraniny Jesoa teneny Matthieu mihitsy a misy amin'izy ireo a dia avy tany Galily zany hoe ireo mahantra ireo tsy nahavidy fanafody ireo zay ataontsika hoe ireo olona sahirana ireo tambanvohitra ireo tsy de lalina tamin'ny fahalalana zany olona avy any Galily zany nanana anjara tamin'i Jesoa tamin'ny fanasitranana omen'Andriamanitra dia ny voalohany indrindra de izao ireo sahirana reo mahantra fa ny faharoa de zao ny mponina tany Dekapolisy izay ataontsika hoe tsy jiosy akory ara tsy jiosy manana anjara fanasitranana amin'Andriamanitra koa ny mponina ny Dekapolisy tsy hoe akory ny mino ihany ny sitranan'Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra manasitrana ihany ny mpino ny protestantana ny katolika zay ihany ny sitranan'Andriamanitra fa ny mponina ny Dekapolisy koa zany hoe ireo mponina zay tsy josy fiaviana reo zay mety ho mpanompo sampy eza tany am-piandohany ireo zay hafa karazana hafa firazanana tsy maninona mitaha amin'jiosy noho zany de zao ny olona rehetra ny sitranin'i Jesoa manana anjara fanasitranana amin'Andriamanitra ny olona rehetra ny olona avy any Jerosalema mazava tsara ny olona avy any Jerosalema sy Jodia zany hoe reo olona ataontsika hoe ireo mpanompon'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra zany avy any Jerosalema ny mpanompon'Andriamanitra ny mpisorona ny mpivavaka manana anjara fanasitranana amin'Andriamanitra reny ny mponina avy any Jodia ireo olona zay ataontsika hoe mpanan-karena tamin'ny fotoan'andro reo olona varam-pianarana reo olona manan-katao zany ny tany Jodia tanànam-panjakana tanànany olona ambony manana anjara fanasitranana amin'Andriamanitra ny avy any an-dafin'ny Jordana dia ireo zay ataontsika hoe vahiny ireo zay olona manokana mihitsy hafa mihitsy mety tsy mpivavaka aza fa nangetahita fanasitranana tamin'Andriamanitra sitranan'Andriamanitra noho zany de izao itsika tsy afaka mitemana hoe ny any manana anjara fanasitranana ny anana manana zo sitrana de ny mpino ihany tsia ny olona rehetra ny manana zo ho sitrana ny olona rehetra ny manana zo ho maivana ny fangiry firiana hitatsika amin'ny andininy fa efatra amby roapolo manao hoe azo ny aretina maro de samy nisotraniny sy ny fangiry firiana zany hoe ny fanamaivana ny fangiry firiana io de fantatr'Andriamanitra zany zon'ny olona ny hoe tsy hoe sitrana ihany fa zon'ny olona ny hoe tsy mangiry firy dia izany rehetra zany dia nomen'Andriamanitra ny olona ary zay mahatonga ny hoe ao anatin'ny fitsaboana ao anatin'ny fanafody de anankiray am'izay endrika anatanteran'Andriamanitra n'izany driavako malala dia farandriavako zava-dehibe indrindra zay tsy niteneny Matthieu eto moa Matthieu tsy nitanisa hoe ahoana ny fomba nanasitranan'i Jesoa ahoana ny fomba nanasitranan'i Jesoa andreo be dehibe reo nikasika ny akanjony ve izy tsy niteny an'izay Matthieu toko faefatra eto any amin'ny texte hafa miteny an'izany tsy niteny Matthieu hoe ny safosafony ve ny tarehany nametrahany tanana ve izy satria tsy zany ny zava-dehibe amin'ny Matthieu tsy ilay fombafomba akory ny zava-dehibe amin'ny Matthieu tsy ilay fomba nanasitranana fa ny hoe tia no takatry ny mpino fa ny Andriamanitra de manasitrana ary manasitrana ny aretina rehetra amin'ny fomban'izy Andriamanitra rehefa tokony mihina fanafody ianao de mihinana rehefa tsy tokony mihina fanafody ianao fa tsy mazaka de tsy voatery ianao rehefa fotsiny dokotera hoe tsy mihina fanafody tsony ianao fa zao ny ataonao de arahany zany satria zany dia fahazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra ny zava-dehibe de izao ny fiatoranao amin'Andriamanitra rehefa mitsabo teny ianao satria ianao mpino ny tsy pino ndray zavatra hafa aza atao hoe akiza inge tsy pino eny mety sitra amin'ny paracetamol izy satria sitra amin'ny paracetamol izy satria manasitra ny retin'Andriamanitra manasitra ny aretina rehetra Andriamanitra dia ianao tsy afaka hipetraka amin'ny toerany tsy mino fa pino ianao de mivavaha rehefa mihina fanafody mivavaha rehefa miatrika fitsaboana hoe tompo za dia mangetahety ho sitrana dia mivavaha dia ampiasao ny fanafody matokian'Andriamanitra zava-dehibe lay fanatonana zava-dehibe lay fifikirana amin'Andriamanitra zava-dehibe ho antsika lay vavaka mandritra ny tsy fahasalamana ary mamarana azy de ny tenin'ny Paoly raha toa ka manasitrana aretina rehetra Andriamanitra dia
hoy Paoly amin'ny Korinthianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo manao hoe za koa ngeny efa misy fotoana aretina tsy sitrany. Eny toko tranga-tsongainy zay, misy fotoana ny aretina tena tsy sitrana. Am'izay fotoana zay tsy lay aretina amin'ny maharetina azy fa izao lay aretina eo, fa le fanasitranana ara-panahy kosa azonao. Satria ny fanasitranana ara-panahy dia azonao. Mety misy olona any manana aretina maharitra tahaka anazy ao Paoly, manana aretina mitaiza tahaka anazy ao Paoly, manana aretina zay miara-monina aminy tahaka anazy ao Paoly, fa izao hoy Paoly, hoy ny tompo tamin'ny Paoly manao hoe ampo anao ny fahasoavako. Ny zava-dehibe zany de izao ny fifikirantsika amin'ny vavaka, ny fahatokintsika sy ny finoantsika an'Andriamanitra. Zay koa zava-dehibe ry havako malala. Ny tompony hoe ampiorina anao amin'ny finoana ka na inona aretina mety mahazo atsika dia azo n'Andriamanitra sitrahana. Hain'Andriamanitra manasitrana an'izany raha fantatr'Andriamanitra fa tokony anan'izany tsika noho ny antony maro samihafa. Fa nandray kosa nefa mety misy fahasalamana noho ny aretina mitaiza iainantsika isan'andro de izao mitoetra amin'ny fahatokiana fa ampo atsika ny fahasoavan'ny tompo. Manana ary finoana ary miankina amin'Andriamanitra na inona karazana aretina mety ho lalovana amin'ny mahanofo amin'ny maha olombelona. Ivavakantsika tompo misaotra anao zahay fa takatray fa ainao ny manasitra ny aretina rehetra, tsy niovy ianao ary mbola afaka manao fahagagana amin'ny fomba maro samihafa. Fa ataovy miorina amin'ny finoana zahay, ataovy mahay manaiky zay fa tsy miovy ianao Andriamanitra fa fanasitranana mandrakariva. Dia ataovy mahay manaiky koa zay fa ny fahasoavanao ny tena fanasitranana ho anay. Ny fahasoavanao no tena fanasitranana ny fanahinay ary ny aretina zay mety mandalo eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny nofinay dia hainao sitranina, hainao amaivanina ary hitaizanao anay koa aza amin'ny fotoana sasany. Vavak'izay tompo an'ireo marary, vavak'izay tompo an'ireo manana olana, vavak'izay tompo an'ireo zay any amin'ny hopitaly miatrika fitsaboana. De sitrahano avokoa zay ndretr'ireny. Sitrano ny fanoloran-tenany, sitrano ny fanahiny, sitrano ny nofony. Andriamanitra marina ianao ary ny teny taminay fa nitondra ny aretina teo amin'ny hazo fijaliana ny zanako malala anao ary nahasitra ny aretina rehetra ianao de meteza iain'ny vavaka reo zay tsy salama tompo. Amaivan'ny fangiry fireny, atao feno fahasoavana ny fitsaboana. Vavak'izay tompo an'ireo mpikaroka isan-karazany, mikaroka fanafody ho an'ny homamiadana, ho an'ny Alzheimer, ho an'ny Parkinson, ireo aretina sarotra zao vanim-potoana ankehitriny zao tompo, de mivavak'izay ho an'ireo mpikaroka miaro tory, mety mikaroka zany fanafody mba hanasitranana zany. De alo avy lalana tompo izay rehetra hoety mikarakara ireo zay tsy salama ny tokantrano any amin'ny hopitaly any. Fa mihoatra noho izany Jesoa de ataovy miorina aminao amin'ny finoana sy ny fanantenana zahay. Ataovy mahatsiaro fa ao aminao no misy ny tena fanasitranana. Ary rehefa sitrananao zay dia ataovy mahay misaotra anao, ataovy mahay manompo anao, ataovy mahay mifaly aminao. Misaotra Jesosy Kristy tomponay. Amen.